lalabato amin'ny fifidianana nomeny filora valomanana toromarika ny mpifidy CCOC ahina ny sininy telo amin'ny fandaniana ny tetibolam-panjakana ho amin'ny taona 2024 Parehany Madagasikara nanomboka androany ny fampivondronana sy ny fanazarantena. Dia amkafaliana ny tompoko klasy sy tompoko vavy no entina mitsidika ny tokantranonao amin'ny aliny talata ity tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny MBS ianao ary asainay ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Isantarantsika ny vaovao dia niako ny dian'ny candidat Rina Randriamasinoro ny fampelezan-kevitra ity miditra ao anatin'ny herinandro faharoa sahady isika. Ho an'ny androany dia tao amin'ny boriboritany fahatelo indray no nanaovan'ny fampelezan-kevitra ho an'ny candidat Rina Randriamasinoro niara-dia tamin'ny teny an-trano moa ny Front National ny antoko tiako Madagasikara Marc Ravalomanana toy ny mazatra dia nisy ny fifampikasoana mivantana tamin'ireo vahoaka ny fianona ny etaetan'ny vahoaka ary ny fanomezan-toky ny amin'ny fandavolariana ny fanasoavana ny tanàna n'Antananarivo renivohitra. Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Ambohitra kely, Betongolo, Avaradoa ary Besarety. Fokotany tao amin'ny boriboritany fahatelo no lalovan'ny candidat Rina Randriamasinoro ny filohany antoko tima Marc Ravalomanana ary ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara feno Ralambimanana nanaovana ny fampelezan-kevitra androany. Zay iverina ny taloha tamin'ny tondrany daga tamin'izay ary matotra zahay satria zay efa olona tokola dia tsy mamanana zara-tsoa matsavona ary dia mitondra ambara manompan'Andriamanitra ary fantatsy ny aonareo fa mpanompon'Andriamanitra ary mitondra ambara mpahembrena sananareo tahatra ny mpahavaly tahotra mety mpahavaly Candidat voniny ny andray andraikitra Rina Randriamasinoro manamafy ny teniny an-trano ny Front National ny tokotiminy. Ny boriboritany fahatelo zany dia manana mampiavaka azy satria izy no centre na ny ivony eto Antananarivo. Dia izany tsy maintsy mezaka betsika mba azahoantsika résultat tsara. Dia zao mila nirahina tsara tsika satria eto koa nefa be dia be ireo mpanao osoka sy ireo ilay mamadika patao tena betsaka eto. Tsika tsy matahotra an'izany hoe anao ny embouteillage no hoe entina anaritsina ny commune. Diso be zany. Evo vity zao ty lalana mampitoy any Ampasapito mamakivaky an'ity makany amin'ny Jara. Io dia fiaraha-miasa nisy tao amin'ireo communauté internationale toy ny AFD, commune urbaine Antananarivo, travaux publics. Misy antony telo mahatonga ny embouteillage misy eto. Voalohany indrindra mitombo izay tsisy ny tomobile izay nafarana niditra eto Antananarivo. Faharoa ny lalana ny ratsy fa tsisy fanamboarana indrindra fa lalam-pirenena. Ary fahatelo farany le discipline sy le gaboraraka. Ireo zavatra natonga azy noho ireo mpivarotra tarana mpivarotra eny amin'ny tsena eny amin'ny arabe. Noho izany zany miezaka isika andamina andreo raha fa tonga ao Rina. Ary fantadao zany matoa nanaiky izy matoa nandray andraikitra izy. Fa ny zavatra anakay tokony ampahafantarina ny olona ihany koa dia tena miezaka be ny boriboritany fahatelo eo amin'ny fanangonana eto fitakinany eto. Nareo no hitako fa tena tsara be ny résultat. Zay nginona tonga hoe conseil spécial teo e. Nareo voalohany dia amin'ity koa manantena fa nareo voalohany satria tena mahay mirahina tsara ianareo. Aza manaiky raviravizy an'ireny mena amin'ny raviravo reny aza manaiky an'ireny nareo. Vola fitady ny herim-po fanary faza atao very ny asa mba olona ny olona indrindra fa ny fifidianana. Tsy ampanantena nofy ianareo hoy Rina Randriamasinoro fa zavatra mifanaraka amin'ny filantsika sy ny olansika no hitadiavako vahaolana. Ato tsisy zavatra nofinofy ato na kely ary zavatra azo tanterahana. Ary zany rotsaka an'le
be ny tanàna miaraka tamin'ny président efa nandinika tsara hoe inona ny zavatra tena ilain'ny vahoaka. Zavatra ilain'ny vahoaka dia tsotra ihany a, mila tanàna madio milamina, mirehatra ny jiro a, misy ny rano a, tsy mitady zavatra hafa ankoatran'izay, filaminana amin'ny akapobeany. Programma anasa ho tanterahana zany dia mijery manokana sosialim-bahoaka ny ataontsika ao anatin'ilay izy. Zay zavatra zay a, zay no mahasoa an'izay. Tsisy ampanofinofy mihitsy hoe atsangako hoe tsy asiko an'izao eto na asiko an'izao ery. Mamely ny commune foana zao ny ataoko hoe mpifaninana. Nefa ny tsaiko ry zareo mba mijery fitaratra ve sa tsy mijery fitaratra raha candidat mpanjakana izy a, inona ny zavatra misy eto Antananarivo zao. Voalohany aloha raha miresaka rano fidiovana, misy rano eto sa tsisy? Ny jiro mirehatra sa tsy mirehatra? Zany ve dia mbola tsy menatra ihany rehefa tonga fotoam-pifidianana dia lasa ianao hizara vola. Zao ny teneniko antsika vahoaka, tsika mila mijoro mahitsy tsara, mila atomporo fotsika aminazy fa raha manana vola izy a, tsika manana vahoaka. Zay ary vahoaka tsy abadona lavo zao ka ampahatrainao a. Vahoaka tsy abadonao lavo zao na ampahatrainao ka rehefa tonga fotoana ilanao azy akanao seza dia zarazaranao an'izao zavatra rehetrarehetra zao. Mila mivonina hiaro ny vatony avy araka izany ny olom-pirenena rehetra satria efa hita taratra tamin'ny fifidianana nisy teto hatramin'izay fa nanjakatra ny alatra. Vonona no ana kandidarina ve tsika? Urakoraka be anazy. Saotra ny président koa tsika tonga nanotrina tsika eto amin'ity fampelezan-kevitra androany ity. Hatramin'izay tsika teto nandresy foana. Amin'ity tsika mbola mandresy lavitra noho ny boriboritaniana rehetra. Mino fa mavitrika be daholo nareo, efa mazava ny teny Andriamatoa maire hozy izy rehefa miantso fa tsy dia zatra miantso candidat tsony rehefa miresaka. Efa feno amin'ny nambarany teo fa zay ny zavatra lehibe hoe embesy tsara ny vatosika amin'ny fafito amby 20 volana zao etaniny any anaty tanàna rehetrarehetra any todomo misy ambaravarana, zay ihany ny zavatra mahomby indrindra ary mino fa efa azotsika ny lapan'ny tanàna tsy avotsitsika iny marosoatsika rehetra. Miainga avy amin'ny tsirairay araka izany ananana safidy madio sy mangarahara dia ny fanaraha-maso ny fizotra ny fifidianana hatramin'ny farany mba tsy anjaky intsony ihany koa ny tsy maty manota. Rehefa avy eo dia mbola ananam-pahampotoana betsaka isika hianoka ao anatin'ny vaovao manokana momba ny fampelezan-kevitra aorianan'izao fotoana izao fa hiopana ao anatina lafim-baovao hafa kosa indray isika. Ny herinandro lasa teo dia nampiakapeo teo anivon'ny vovonana ho an'ny olom-pirenena na ny CCOC. Manay mafy izy ireo ny anaovana antery ny fandaniana ny volavolana teti-bolam-panjakana eny anivon'ny anteny miera-pirenena. Nanao fanambarana moa izy ireo tamin'ity androany ity dia ny antoerana teny Ambohijatovo. Dia raha tsika ny andinindin'izay miaraka amin'ny Andry Rakotomalala. Tsy anaiky atao fitaovana sy atao tompotrano mionontsony ny fikambanam-ben'ireo olom-pirenena na ny CCOC. Takiny izy ireo ny amoahana amin'ny fomba mangarahara ny volavolana teti-bolam-panjakana. Hatramin'izay moa zany hitantsika fa somary mirototroto le fandaniana ny volavolan-dalàna. Izahay moa zany dia miantso ny député fa tamin'ny heritaona moa zay dia mbola averne moa zao hoe aleo misy adihevitra ary tafiditra anatin'ny adihevitra ny olom-pirenena, aleo misy famakafakana zay voalaniana io volavolan-dalàna. Ny riska moa zany dia hitantsika fa misy hita fa tsy mifanandrify amin'ny filan'ny vahoaka ny zavatra misy ny fampiasana ny vola anatin'ny teti-bolam-panjakana ary marina fa angambany hoe efa niezaka moa zany zay nanatona ny ministera samihafa, nanatona ny ministera ny finance moa zany taloha ny famolavolana ny teti-bolam-panjakana ary zao moa zany tsika vao afantatra hoe voaray sa tsy voaray ny torohevitra nataon'ny fiarahamonim-pirenena hatramin'izay. Koa zay moa zany hoe angatahanay amin'ilay parlementaire aloha mba eo nalohatsika, aloha mba amakafaka miaraka an'ilay ao anatin'io volavolan-dalàna io satria raha tsy misy an'izay hoe fifanantonan'izay dia sao dia hoe lasa zay hoe tsy mifanandrifa ny filan'ny olona le fampiasana an'ilay vola amin'ny teti-bolam-panjakana. Mbola manjavozavo tanteraka tokoa amin'izao fotoana ny momba ity volavolana teti-bolam-panjakana ity.
vao ny sampandrarany ny hetra sy ny faditseranana ihany mantsy no nahatonga ny azy teny anivon'ny birao maharitry ny anteny mera-pirenena amin'izao fotoana. Raha ny fantatra dia ny 30 oktobra lasa teo no tokony efa navoaka ny ministeran'ny teti-bola tamin'ny tranokala ity volavolana teti-bola mpanjakana ity. Efa mitovy amin'ny zavatra nitranga tamin'ny herintaona raha miverina zany amin'izao ary izay dia manao antso avy amin'ny fanjakana hoe mba tokony hajaina amin'izay ny hoe zoan'ny olom-pirenena mahafantatra ny fampiasana ny volam-bahoaka ary manao antso koa moa izahay ho an'ny parlementaire hoe mba tokony misy ady-hevitra alohan'ny andanin'izareo an'io volavolan-dalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana ary mifehy izay rehetra ho ataon'ny fanjakana ho antsika amin'ny taona manaraka. Iangina ny fiainam-pirenena ary no avy ny vahoaka ho aminy ny teti-bolam-panjakana. Raha ary ny loatra raha ny olom-pirenena aloha ny mahalala izay momba azy. Fantatra fa eo amin'ny mpanao gazety reto fofonan'ny olom-pirenena ireto rahampitso hitaky ny amoahana ity volavolana teti-bola ity. Eo amin'ny vaovao ho amin'ny fiatrehana ny fifidianana ny ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ihany ho totosaina ny 17 novambra ho avy izao ihany dia n'androany ihany koa no totosa teny Ambatonakanga ny lanonana fanaovan-tsony ny charte de bonne conduite ho an'ireo candidat ben'ny tanàna sy mpanolontsaina. Teny Irana moa no nampitondraina ny lohatenin'izy ity izay nototosaina sy ny volavolainy ny safidy raha ny zavatra hita teny an-toerana dia vitsy ihany ireo candidat nanao mitsony. Ndeo raha antsika indrindra tsara ny Andry Rakoto Malala. Voarakitra miaraka amin'ny rehetra sa misaratsarakan dia tsy hitany sonianay izay alaza nefa ilay sonindray sao very dia fanamafisina fotsiny efa nanao sonia dia tsy hamerina nanao sonia intsony satria manjary lasa sary mihetsika nefa zavatra manandanja sy manana maizy azy amin'ny zavatra totsika androany. Santiona nitranga teny Ambatonakanga androany maraina iny. Fifidianana sy fitondrantenan'ny kandidat tsirairay raha lany somatsara le raha. Nandritry ny fotoana izay namoriny ny hetsika roa sy ny safidy niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny kandidat sy ireo mpanolontsaina. Nisy ireo nanao sonia, nisy ireo tsy nanaiky. Maro koa ireo kandidat tsy namaly ny antso. Ny antony dia toa tsy hita soritra akory ny toy nyity fanaovana sonia teny Irana na fifampitondran'ireo kandidat ity mandritry ny fampelezan-kevitra ary mandritry sy aorianan'ny fifidianana. Ny CFM nefa dia mahatsapa fa tena zava-dehibe ity na dia ny ara-moraly fotsiny ihany aza. Fampitonam-pirenena dia tsy kilalao fa tena raharaha maso satria ho an'ny tanindrazana. Averinay ilay voalaza tao anatin'ny boky izay resantsika teo omben'ny tanàna sy mpanolontsaina mendrika ianareo miara-miasa miaina mihevitra ary manatanteraka ny firanobonina ho fampandrosoana ifotony. Tsy voazao fa nandritra ny fifidianana nisy rehetra teo aloha dia efa nisy hatrany ny fanaovana sonia ny fifanarahana ara-pitondran-tena tahak'izao. Saingy toa mijanona ho sonia ihany izany any ka vitsy ireo kandidat tsy rotitra amin'izany intsony. Androany ihany koa dia nampafantatra ireo dingany amin'ny fiatrehana ny fifidianana izay ho atao amin'ny 17 novambra ho avy izao ny mpampiaka-tenin'izy seni. Nisy moa ny fanazavana izay nomen'ny mpanao gazety teny Nansana androany Asin'Andre Malala sy Tokra Marola. Roa herinandro mialohan'ny fifidianana dia nanaitra ny rehetra ny fanambarany voamera-pirenena maleo tena amin'sana fifidianana. Voarara ny mampiasa sarin'olona hafa ankoatra ny kandidat amin'ny afisy na amina fitaovana hafa ampiasaina mandritra ity fampielezan-kevitra ity. Tsy nasiany seny resaka kosa nefa ny fampiasana ny anaran'olona. Ity fanapahakevitra ity izay heverina fa mitanila ihany ary natao aniliana olona iray manokana. Etsy andan'izay anefa dia mizotra ny-tsakasy andava ny fikarakarana fifidianana. Ny fanontana bileta tokana no dingana manaraka amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny fandaminana ny asa zany tena zava-dehibe hoe raha manota bileta tsika dia tsy miandry akory ny fahavitany ny fanontana print mihitsy ao amin'ny trano print-pirenena fa misy nefa nandarana azy zany misy ny lahara-pahamehana izy amoareo le faritra na distrika ataontsika hoe lavitra sarodalana dia reny zany no nalefa aloha dia rehefa le anaparitaka reo le fitaovan'ireo koa zany tsika dia efa tafiditra ao na ny bileta na reo le imprimé sensible hafa ny PV autocopiant zany le enveloppe inviolable ny urne ny vata fandatsaham-bato sy ny fitaovana hafa rehetrarehetra ho an'ilay birao fandatsaham-bato dia
nanomboka androany zany efa nalefa ho andreo le faritra toy ny any amin'ny faritra Tsimotsinanana, Vatovafety-Vinany, ny any Melaky, Sava, Androy, dia ny Anosy ihany koa moa zany misy fandaminana zay tsy maintsy atao zany eo amin'le famonosana reo le entanareo, dia raha tratrandroany moa zany dia efa lasa androany zany reo. Mitoy ny valinandron'ny rapitso zany ny fandrefasana reo le entana samihafa hiazo ny any amin'ny renivohitry ny district. Ny voamera-pirenena maleo tena amin'ny sanany fifidianana dia laza fa efa vonina izy ireo amin'ny fiatrehana fifidianana amin'ny 17 Novambra ho avy izao. Eo amin'ny vaovaon'ny fanabeazana kosa indray dia nandefa taratasy ho an'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fiadidinan'ny Repoblika androany ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra ambony. Angataka fionana amin'ny tompon'andraikitra izy ireo araka izany izay ny fanambarana ataony teny Ankatso androany. Marobe ireo pitsopitsony tsara ho fantatra mahakasika an'izay teo amin'ny sarin'ny Tokona Marolà sy Asina Andriamalala. Herinandro maro izay no nikatsony fampianarana ety amin'ny anjerimanontolo. Mbola mitokana ireo mpampianatra noho ny tsy fandraisana andraikitry ny mpitondra. Efa volana maro ireto mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra ireto no nitaraina saingy tsy noho ny mpitondra. Ahafahana manao tatitra ihany koa ny vokatry ny fanapahan-kevitra izay iraisan'ny université sasantsasany dia ao ny université any Toliara sy ny université any Antsiranana amin'ny alalan'ny CSS satria tapitra androany daholo ny préavis de grève de 72 heures napetraka andro zareo ka dia ifanao tatitra zany momba ny anatanterahana ny tolona iombonana raha sanatrika tsy misy ny valiny. Ny CSS Sampanantananarivo dia efa nilaza sahady fa raha sanatrika tsy misy ny valiny amin'izay alakamisy izay dia hiroso amin'ny fanazavana ny zava-misy eo amin'ny mpianatra sy ny ray aman-dren'ny mpianatra eo amin'ny esplanade zany izahay. Ka noho izany any amin'ny lakamisy arivana ny zoma dia mety ho apetraka ny fangatahana amin'ny fiadidinan'ny présidensia ny esplanade fangatahana sono indrindra moa ny alalana ahafahana manatanteraka an'izay. Ny volana aprily teo no efa nampanantena amaly ny fitakiana ireto mpanabe ireto ny Premier Ministre Tsay Christian saingy volana Novambra isika izao. Mbola anisany vaovao misongadina ihany koa nandritra ny donakafo izay ady hevitra ny fanaovan'ireo kandida ben'ny tanàna 5 mirotsaka eto Antananarivo ny zoma lasa teo ny manodidina ny resaka fako. Mazava ny tenin'ny kandida Rina Randriamasinoro fa tokony ho averina amin'ny commune Antananarivo ny fitantanana ity resaka fako ity mba tsy hanilika andraikitra intsony ny fanjakana. Ravo Razafimahenina teo amin'ny sarin'ny tahiriny aina. Milomano anatin'ny fako Antananarivo renivohitra efa mbolana maro izao. Isaky ny manao fidinana ifotony ny kandida Rina Randriamasinoro larana faharoa hitany famovangongo ny fako ary mila andraisana fepetra faran'izay aingana isoroany izay mety ho fiparitany aretina samihafa tsy araky ny fihavianany rehetra mandovo isan-taona ny fanjakana ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny alalan'ny Samva. Efa misy ihany koa ny lalana mipetraka makasika ny fitantanana ny fako saingy misy ny atanatohatra tsy mahavita ny asany. Nahita fa navitany anjara asany commune mitona fako mitena ny javapako fa kosa ny fako eny javapako no tsy misy fotoana makany Andriamanitra zay tena olona ny fako eto Antananarivo amin'izao. Nazara zany tokony ihany fantatsika vahoaka fa commune urbaine Antananarivo dia mandovolana ny fanjakana amin'ny alalan'ny Samva 4 milliards d'ariary na 20 milliards isan-taona no alohan'ny amin'ny Samva ary voalohany talana tsisy tosana ariary lasa Samva tsy manarateraka ny asany amin'ny fotoana ny fa tsy fantatra hoe inona ny antony aloha mety tsy maharaka ny fanjakana lasany ka tsy maharaka ny fanjakana efa manana paikany amin'izany raha zany lany ben'ny tanàna efa hitako nitondrana anazy fa kosa lalàna moa mamaritra hoe ny commune dia mitona ny fako nakeo amin'ny javapako ary ny fanjakana mitona azy makany Andriamanitra tsy maintsy misy zavatra ho ataontsika zany amin'ny fahavanana lalàna fa ny angatahana rehefa tsy vita amin'ny fanjakana izy dia averina commune ny fitantanana ny fako. Mikakaiky ny mponina Antananarivo
maloto ndray vohitry madagasikara izay tokony fitaratra amin'ny fahadiovana ho iatrano ny kandida larana faharoa Rina Randriamasinoro. Tsy azo ekeny izany ho kosa ny Front National Antokotima Marc Ravalomanana. Tsy azo atao fitaovana politika ihany koa ny vahoaka ka hampanantenana pôkaty toy ny fiarabe mpitatitra fako izay tsy hita hatramin'izao raha ny fanampanantenana fitondrana ankehitriny. Mbola eo amin'izay vaovao amin'ny fikatsaham-baolana sy fanasoavana ny tanàna Antananarivo izay dia vita rarivato ny Lalakely izay anisan'ny tena nampikilay sy nampitaraina ny mponiny Soavimasoandro iny hatramin'izay. Mitondra fakasitrahana ho an'ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana moa ireo mponina izay misitraka ity fanatsarana ity. Ndeo rahantsika ny andinidin'izay Germain Nomenjanary. Mitohitra andry ny asa fijerena ifotony ny fiainan'ny mponina tanteray ny commune urbaine Antananarivo izay tarihiny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana. Lalankely mirefy 200 metatra no natao rarivato eny Soavimasoandro tamin'ny alalan'ny boriboritany fahadimy. Ireo ekipa teknika avy eo anivon'ity boriboritany ity ihany no miantoka ny fanatanterana ny asa rehetra. Isan'ireo lalankely efa mezivezen'ny olona maro ity namboarina ity ary tena manahirana ny mponina indrindra rehefa fotoanan'ny fiavian'ny orana tahaka izao. Faly ny mponina eny antoerana ary nisaotra ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana noho ny asa izay nataon'ny commune mitsinjo azy ireo izao. Entanina hatrany ny mponina mba hikajy ireny fananana soa iombonany ireny hoy ny avy ao anivon'ny fiadidina ny tanàna Antananarivo renivohitra. Tsara ny manamarika fa tsy vao ity ihany no ezaka nataon'ny commune urbaine Antananarivo ny amin'ny fanamboarana ireo lalankely isaky ny elakelan-trano fa saika nisitraka izany avokoa ny isaky ny boriboritany enina. Ety ampamaraparanana dia vaovao mifandraika amin'ny lafin'ny toetry ny andro sy ny lafin'ny sosialy izany. Nanambara ireo teratany vahiny manoloana ny toroala izay tafiakatra hatrany amin'ny 900 ao anatin'ny 3 volana moza teto Madagasikara miantraika any amin'ny tontolo ambanivohitra izany ka manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka malagasy izy ireo mba hametra izay fanaovana toroala izay. Ravo Razafy Mahenina. Saika isan'andro mihitatra ny faritrana alana tanety may eto Madagasikara hita avy amin'ny zana-bolana mialehibe hatrany ny faritra miloko mena noho izay tory tanety izay. Any amin'ny faritra Menabe, Melaka ary Atsimo andrefana moa no tena ahitana izany. Ankoatra ny tsy fanana biby toerana hipetrahana intsony, ankoatra ny fahasimbany zava-maniry arovana anatin'ireny ala ireny, miteraka voka-dratsy ho an'ny fahasalamana ihany koa izany, toy ny fahasiporana, ny firongatry ny aretina pesta noho ny fiakaran'ny voalavan'ny tanety sy ny maro hafa. Mena ihany koa ny vokatra miakatra noho tsy fahampiany orana ary mitangana ny hafanana ary miaritra ny loharano. Tsy ela izay dia niaina tao anatin'ny hafanambeny teto Madagasikara. Androany dia tafiakatra 7 degré ny maripana ny Morondava, Menabe Antsohi ary 7 degré kosa ny eto Analamanga. Isy ny orana mandritry herinandro ity raha ny vinavinany mety ho toetry ny andro, saingy arahina avandro izany ho any toerana sasany ary mitorambe ihany koa any amin'ny faritra sasany. Miaraka amin'ny fiovaovan'ny toetrandro moa dia miovaova ihany koa ny vanim-potoana eto amintsika. Olona mipetraka amin'ny ankapobeny tsy fahampiany fanetana natao amin'ireo faritra tena tsikaritra fa mandoro tanety. Etsy an-daniny anefa nampetraka azy ny lalàna ka 10 taona an-tranomaizina no sazo andreo mandoro ala any amin'ny fampiarana no hita fa goragory. Ny rehetra araka izany no antsona indray fepetra mifanandrify azy avy mba hisoroana ny fahasimban'ny atmosfera sy ny nofotany eto amintsika. Hoentsika manakatona tanteraka ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao dia mifandraika indrindra amin'ny resaka fanatanjahantena. Nanomboka androany ihany koa ny fanazarantena ho an'ny ekipa pirenena ho an'ny Bahrain Madagasikara izay raha tsikaritra moa teny amin'ny Brown ny fédération teny dia efa misasaka ireo tapakila izay amidy ho an'ity lalao izay ho ataon'ny ekipa pirenena ity. Ratsahivina dia 7 alina ariary ny tapakila iray ho an'ny VIP. Ndeo arahantsika ny angom-baovao noety ny Ravo Razafy Mahenina sy Mathieu Prince. Tonga marobe ny mpankafy ny Bahrain Madagasikara. Tsy afaka hiakatra kianja koa sy Marco Ile maharitra no niratra anazy azy nandritra nalao farana tony tany ivelany. Tonga zany dia vonona tsara indrindra any
ao asifo vaovao misy kely efa hita tao hoe non tsisy fahasarotanka tena zava-dehibe fotsiny hoe rehefa tonga voniny anao hisalotra ny mpanaminy ekipa pirenena dia voniny any amin'ny zato zay fotsiny zany amreky reo hoe mila fotsiny hoe miditra amin'ny groupe vaovao izy mila afaty tsara. Amin'ny ankapobeny vonin'andreny Etiopana ny Pareya manana tombony lehibe isika eto amin'ny tantsika hoy ny mpanazatra. Il y a 24 joueurs, donc il faut laisser la chance aux 24. On va voir l'état de forme de chacun, des 24. Et puis simplement, après les 5-6 entraînements qu'on va faire, on décidera qui va faire le premier match d'abord contre l'Éthiopie et simplement après qui va partir au Niger pour faire le deuxième match. Il y aura 18 joueurs sur chacune des feuilles de match, pas forcément les mêmes à chaque fois. Voilà, mais il faut laisser le temps et voir l'état de forme de chacun. Manomboka manjifa ny tapakila ihany koa ny mpankafy baolina kitra malagasy. Raha tsy hivona 7 alina ariary ny VIP ary efa nisasaka ny tapakila natonta raha ny fanampanazavana azo. Raha mpitso kosa manomboka ny fivarotana ny tapakila ho an'ny lateral 3 alina ariary. Tsy fenany alahady ny Mahamasina kosa ny gradin 2 alina ariary. Etiopia moa niona amin'ny ekipa malagasy ny alahady ho avy izao lalao izay tafiditra ao anatin'ny fifanitsanana ny kanina 2024. Tapitra ny vaovao tamin'izao alina izao ankasitrahana feno hatrany ianao tany tokantrano niaraka taminay teto ary manome fotoananao anatin'ny fampahalalam-baovao manokana mikasika ny fampelezan-kevitra rehefa avy eo. Izay no namarana ny fotoanantsika teto tamin'ity anio ity. Mametraka ny veloma mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy. Veloma tompoko.